Nolotra ny arahaba tompoko araka ny afanatsidika omaly dia mbola homaina hatrany aloha ny andro amin'ny fatra maro eto Madagasikara amin'izao farany herinandro izao. Any amin'ny fatra tany andrefan'ny Madagasikara sy atsimo andrefan'iny ihany no isy tandrifin-drahona mitsitokotoko. Araka izany ara dia mbola afana hatrany isika fa manomboka amin'ny alatsinainy kosa no isy fidinan'ny andalana ny marim-panambony indrindra aty amin'ny tany atsimon'ny Madagasikara. Manomboka amin'ny herinandro mitsidika io ihany koa dia mando kokoa ny atmosférantsika. Araka izany dia miandrandra orana indray ny fatra maro eto Madagasikara. Andao jerentsika amin'ny antsipiriany ary amin'ny vinany toetry ny andro amin'ny rahampitso maraina azo orana malefaka ny aty amin'ny fatra nalanjorofo raha isy sisan'ny orana tandrifin-drahona amin'ny voamaraina be fa isava miandalana ihany moa zay rehefa misandratr'andro aty amin'ny manodidina Marivoay, Mampikony ary Port Berger. Ny fatra sisa rehetra kosa dia saika ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na ibalika be ingady masoandro. Raha ho an'ny tolakandro indray ary dia azo oram-baratra ny aty amin'ny manodidina ny Samborano, azo orana tandrifin-drahona kosa ny any Midongy Atsimo, Befotaka ary manodidina ny Taolagnaro. Azo orana tandrifin-drahona ranonkotroka mety alohavana na rahana tafitro izany indraindray miainga avy aty amin'ny tany ny fatra atsimo andrefana ny ilany andrefan'ny Orombe sy Matsiatrambony ary Amoromaniny ny tany ny fatry Menabe mipaka hatrany Abongilava ary ny tany ny fatry Melaky. Ny alina kosa ny vinavinaina azo an'izay oram-baratra izay isika any amin'ny fatry Boeny. Ny fatra sisa rehetra moa dia saika ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Raha ny vinan'ny maripana raha ho amin'ny rahampitso izay zao dia manodidina amin'ny 7 na 30 degré eo ho an'ny afovoantany, raha mananika hatrany amin'ny 7 ka hatramin'ny 7 degré aty amin'ny tany atsimon'ny Madagasikara. Andao jerentsika indray ary amin'ny vinany toetry ny andro amin'ny alahady ho avy izao. Hitoetra hatrany aloha ny oram-baratra aty amin'ny manodidina ny Samborano raha toa ka azo orana tandrifin-drahona ny aty amin'ny fatra atsimo atsinanana mipaka hatrany Taolagnaro. Azo orana tandrifin-drahona ranonkotroka hatrany moa mety alohavana na rahana tafitro izany aty amin'ny tany ny fatra afovoany andrefana sy ny tany atsimo andrefan'ny Madagasikara raha saika andrahona vitsy na ibalika be ingady masoandro amin'ny fatra sisa tsy voatonona teo. Raha ny vinan'ny maripana amin'ny alahady izay dia manodidina eo amin'ny 30 degré hatrany ho an'ny afovoantany raha toa ka enina amin'ny 30 degré izay aty amin'ny fatry Sofia, Menabe tafiakatra hatramin'ny 30 degré mihitsy azy izany any amin'ny tany atsimon'ny Madagasikara. Andao faranantsika amin'ny vinany toetry ny andro amin'ny alatsinainy ary izay dia azo oram-baratra hatrany aloha ny aty amin'ny manodidina ny Samborano mety hitatra hatrany amin'ny fatry Dianamo izay oram-baratra izay. Raha toa ka hanomboka hiverina tsikelikely kosa ny oram-baratra mety alohavana na rahana tafitro hatrany izany indraindray aty amin'ny tany ny fatry Melaky, Menabe mihitatra hatraty Abongilava ny ilany andrefan'ny Tasy, Vakinankaratra, Amoromaniny mihazo amin'ny fatra Matsiatrambony, Orombe mipaka hatraty atsimo atsinanana, Anosy mety hitatra hatrany Androimo izay oram-baratra izay. Andrahoana kosa amin'ny ankapobeny na andrahoana mitsitokotoko ny eto amin'ny Analamanga ny ilany atsinanana Vakinankaratra sy Amoromaniny. Ny fatra sisa rehetra moa dia andrahoana mitsitokotoko na andrahoana vitsy. Raha mahakasika ny maripana raha ho amin'ny alatsinainy izay zao dia manodidina eo amin'ny 30 degré ho an'ny afovoantany, 20 ka hatramin'ny 30 degré ny morotsiraka atsinanana ny maripana ambony indrindra raha toa ka tafiakatra hatramin'ny 9 na 7 degré izay aty amin'ny tany ny fatry Menabe sy ny tany atsimon'ny Madagasikara. Dia izay indray raha ny vinany toetry ny andro atanatin'ny 3 andro avy izay avy aty amin'ny meteo Madagasikara dia mirary farany herinandro finaritra ho anao. Veloma tompoko.